Jeneraly Sandoka Noesorina ny ankanto sy ny Galona ny teo imasombahoaka no nanaovana an'izany rehetra izany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba ho no namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay fanatsipiko zay dia ny mahakasika ilay resaka Jeneraly Sandoka izay nalaza be tao serasera Facebook tao no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tsy hita intsony izay hanakianana ny filoham-panjakana ka resaka famantaranandro no ilana vanino ho iatrany irandrana solongaiko sy teny raha nanio ny heviny. Efa teny amin'ny talohan'ny tolona iny montre Rolex iny izay mahabe resaka iny. Tsy hita intsony izay hanaratsina ny kolonely Mikael mba hankahalany vahoaka azy dia resaka famantaranandro no ilana vaniny ho inambarany hatrany raha namoaka 40 izy tao mipejiny tao. Anisan'ireo ny jorvavolombelona ho nahita iny famantaranandro iny tamin'ny 12 Oktobra 2024 ireo sombamboaka izay miaraka mahakasary amin'ny filoham-panjakana ireo hitantsika amin'ny sary ireo. Fananany kolonely Mikael talohany na filoham-panjakana azy iny Rolex iny izay mahabe resaka any kolonely Patrick iny raha nandritra ny fitondrana rajoelina kosa vao nividy poketra izay mitentina 173 millions FMG ikiala kely ilona rajoelina nefa tsy nasina resaka kory ho inona mbarany hatrany. Etsankilan'izay nilaza i Berija fa hisy alliance contre nature raha tsy mitandrina ny fitondrana ankehitriny. Manana vaovao rehetra sady feno aho ary izaho no hanambara voalohany eto fa hisy alliance contre nature atsoatsya sy aorina kely eo raha tsy mitandrina ny filohan'ny fanavaozan'ny Republika Malagasy dia ho very ho iatrany Berija raha nanao ranty tao amin'ny pejiny Facebook ny tao. Ambohipohy indray ny refidrefitra ny basy teo amin'ny taxi hely. Raha ny angom-baovao voaray dia misy andian'olona izay nitabataba teo ivelan'ny taxi hely ambohipo. Nitorabaty sady nitondra pneu miaraka amina fako izy ireo ary efa saikandoro izy ireo no tonga avy any ny mpitandro filaminana eo anivon'ny polisy pirenena. Nasaina niparitaka izy ireo fa tsy nety nisy arak'izany ny tifidanitra izay natao. Izay vao samy nandositra izy ireo ary nisy voasambotra teo no eo. Vaky sipotika vokatra izany ny fitaratra teo amin'ny taxi hely izay toeram-pisotroana tsara tarehy teny ambohipo teny. Tsy mbola fantatra mazava izay tena fototry ny olana fa manoho ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao. Izao zany ilay mahakivy sy mahakamokamo ny handraharaha ao Madagasikara ao izay kely ny harinao tao anatin'ny fotoana lava nefa dia robain'olona ao anatin'ny fotoana vitsy. Tena tokony hosazina sy hofaizina mafia ireo olona izay satra manao an'izay gaboraraka sy lalandrinina izay fa tsy mety izany mandroba sy manimba zavatra olona izany. Lily manonga indray manoloana ny zavamisy amin'izao fotoana izao. Tsy fitarihana adimpoko ny filazana ny marina ary tsy mampandroso Madagasikara ny rafitra centralisme izay tsy Antananarivo irery Madagasikara ho inona ambarany hatrany. Ny rafitra centralisme dia tsy misy tombony ho an'ireo faritra hafa fa ny ao Antananarivo renivohitra no tena mahazo tombony betsaka ao anatin'izany rafitra centralisme izany araky ny voalazany ity olom-pirenena malagasy ity raha naneho heviny manoloana an'izay zavamisy amin'izao fotoana izao. Efa ela isika no niaina tao anatin'ny rafitra centralisme izay ho inona ambarany nefa jireo ny vokatra izany amin'izao ankehitriny izao. Ao Antananarivo renivohitra no mahazo tombotsoa maro isan-karazany nefa any amin'ny faritra dia lasa miamikorosy fahanatrany. Raha avy any lavitra be anao dia namboatra passeport raisiko ohatra amin'izany dia tsy maintsy miakatra ao Antananarivo renivohitra nefa zavatra tokony ho décentralisena amin'ireo renivohim-paritany ny fanaovana an'izany rehetra izany. Haka-taratasin-javatra maro ianao dia tsy maintsy miakatra ao Antananarivo renivohitra ao toy ny fanaovana équivalence administrative sy ny maro hafa dia tsy maintsy mianga avy ao Antananarivo avokoa izy ireny vao afaka mandeha any amin'ny faritra hafany. Nefa tokony mba ho vitan'ireo any amin'ny renivohim-paritany izany rehetra izany mba hialana amin'ireo fahefana rehetra izay mivangonga ao Antananarivo renivohitra ao ka tena ho sarotra amin'ireo faritra sasany no handroso ao anatin'izany rehetra izany. Raha atao banky tokana ny voalazany ity olom-pirenena malagasy no sady tanora mafanafo ao anatin'ny resaka politika ity amin'izao ankehitriny izao. Andao amin'izay ho resantsika no mahakasika an'ity resaka Jeneraly fosika ity. Jeneraly Sandoka ao anatin'ny fanavaozana sy fanamafisana ny fepetra hanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny fandraharana ny fonja ny ministeran'ny fitsarana ankehitriny ary hentsitra amin'ny fampanarahan-dalàna.
teo masony rehetra tao faravohitra no nasaina ny sorony mpandraharahany fonja ity fanamina sy Galona izay nisandohany ity. Raha ny fanazavana dia mbola greffier comptable izy io kanefa ny Sandoka ho inspecteur général izay kintana 3 dimy taona nitrevatreva nitondra iny Galona Sandoka izay kintana 3 iny nefa olona mbola greffier comptable tsy nisy sahana ndraindraikitra momba azy fa toa akamany mpitondra volomboasary izy nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny. Nitanana vonjamaika teny amin'ny gendarme izy taorian'izay mba hanaovana fanadiadiana manoloana n'ity fisandohany Galona ity. Izao zany ilay hoe zatra lalandrinina ka rehefa fahavaratra am'izay mbola naiky hanao hitsindalana ka iny fa dobony sambo ary fa ila ihany koa no nibitabitaka tao anatin'izay Galona na Jeneraly zay nefa mbola tsy tonga tamin'izany akory ka mipetraka ihany fanontaniana amin'izao fotoana izao manoloana n'izany rehetra izany moa ve tsy nisy nafantatra izany efa hatramin'izay ka hatramin'izao fa toa tamin'ity vao nisy nasaha nitoroka sy nilaza ireo rehetra izay niara promotion taminy tao anatin'izay resaka Galona Sandoka amina Jeneraly izay. Tsy azo atao moa izay satria mahavoasazy ary mety mampigadra mihitsy aza izany satria toy ny olona misandoka andraikitra sy misandoka grady rehetra ireny dia mahavoasazy avokoa ireny rehetra ireny. Ka raha toa ka teo Jeneraly zany dia mila miezaka mafy mba hatongavana amin'izay tanjona sy ny Galona ma Jeneraly izay fa tsy sanatria akory ndeha Sandoka ho Jeneraly tampotampoka eo. Mahamenatra izay toe-javatra misy izay ary tena manala baraka izany rehetra izany ka tokony ataon'ny sasany hanatra amin'ny afara ity zavanitranga ity ary tokony hasina fanaraha-maso ankaiky amin'izay ao anatin'izay fiakarana grady sy ny maro hafa izay fa maro ireo zay tena mba maniry mafy te hakatra grady Jeneraly izany moa fa nohony tsy mbola fahatongavana amin'izay dia tsy afaka hisa loatra an'izay grady amin'ny maha Jeneraly izay izy ireo na dia te hiebohiebo sy te hirehareha eny amin'ny fiarahamonina azy dia tsy mety izany satria izany grady na Jeneraly izany zavatra tena tokony azo ao anatin'ny mérite tanteraka izany rehetra izany fa tsy sanatria akory grady napetapetaka fahatany amin'izao fotsiny izany hoe maha Jeneraly izany ka izay ny tokony asarotiny tsirairay ao anatin'izany rehetra izany fa tsy matematikam betisiroa amin'ilay grady nefa tsy mendrika anao akory ilay hitondra izay grady na Jeneraly izay ka lasa manala baraka sy mahamenatra izany rehetra izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.